Zay ny amin'iny fa nisy ny fivoriana niraisan'ireo teknisianina nahavita fiofanana momba ny fanatanjahantena androany Nivohitra tao anatin'izany fionana izy ireo izany fa tao ankilabao ireo nahavita fiofanana ireo tsy manaraka ny tokony izy indray nefa natao mahazo laka ankehitriny hoy ny fanazavana izy ireo manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra ary izy ireo mba hijery akaiky ny momba azy ireo satria lasa tao kilalao no avy ny tanora malagasy indrindra raha ny fanatanjahantena sy ny fahaiza-manao momba izay no asite. Manana teknisianina maro nahavita fiofanana momba ny fanatanjahantena ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Hatreto anefa atao ankilabao izy ireo ary ny ankamaroany dia tsy manana andraikitra mazava fa ny olona tsy manana traikefa sy tsy mahalala ny sehatr'asa akory no miditra eo amin'ny sehatr'asa io raha ny fanazavana izy ireo. Mitaky ny anomezana ny zo sy asa na ny lanjatandrify azy izy ireo teknisianina ao amin'ny sendika ny mpiasa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny concours matoa ataony concours dia matsapa ny ministera fa misy toerana tsy azo omena olo-kafa fa tsy maintsy ilana an'ireo teknisiana rehetra, zany hoe à la demande zany le concours. Zavatra misy anefa vita le fiofanana dia tsy misy considération le teknisiana dia aleon'ny ministera zany mirecruter olo par l'intermédiaire ny hoe par le biais ny hoe manao nomination des aux emplois olona tsy mana qualification en matière de la jeunesse et de sport no tendreny zareo ho talia ao zany. Ny teknisiana manjary miravoravo tanana dia misy mity aza hoe vokatra n'ilay tsy fahampin'le ataontsika hoe incompétence tsy fananana an'izay ny amin'ny misy an'izay dia manao antson'izay amin'ny teknisiana indray zany ny manaitra ny fitondrana sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena araka izany izy ireo nandritra ny fivoriana no tanterahan'izy ireo androany tetsy amin'ny ANS Ampefiloha. Manohana tanteraka ny fitakian'ny SINAF, ny Confédération des syndicats et des agents de l'État malagasy na ny sésame. Sésame dia tsy manao politika fa miady ny zon'ny mpiasam-panjakana izay vohitsakitsaka ankehitriny ka mahatsiaro manana didy sy andraikitra amin'ny famerenana indray ny asan'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Mba tena ho mpiasam-panjakana vanina sy mahavita ny andraikitra pekitra kaminy dia ilaina ny manitsy ireo antoka fototra toy ny fametrahana ny grille indiciaire unique, ny fanavaozana ny volavolan-dalàna momba ny asam-panjakana izay efa tsy mifanaraka intsony amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny toy ny indemnité de logement, ny volan-jaza sy ny sisa. Ireo ny tansaina ireo moa dia efa ao anatin'ny PNFOP fa ny fampiarana azy sisa no mbola tsy nataon'ny fanjakana mahefa an'izany. Misy ny fitetezana ministera tanterahan'ny sésame amin'izao ka efa ministera telo izao no efa notetezana.